ampifaliana indray to plasy tokovavy no iarabanantsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitra ona RTV o amin'ny ity alatsinainy voalohany herinandro 17 ny volana aogositra taona 20 sy 20 ity no manasantsika amtiavana ihany koa anaraka sy anjoy hatramin'ny farany ny antsipriambavaoantsika ao amin'izao alina izao ireto ary ny lohateny-baovao namoaka ny heviny mahakasika ny fanontaniana napetraky ny gouvernemanta taminy ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny amin'ny fahafahana na tsy manao fampelezan-kevitra ho an'ireo mambra ao anatin'ny gouvernemanta. Napetraky ny filoha hery Rajaonarymampianina Androany tany mahitsy ny vaty fehizoro fanomboana ny fanamboaran-dalana lalan'ny atody. Rahampitso ny fanadina mpanjakana CEPE efa vonona daholo ny pitsopitsony rehetra hiatrehana an'izany fanadinana izany. Efa nivaly ny antsy tolobidy nataon'ny fitondram-panjakana ary hiova tanteraka ny fomba fitantanana ny gara routière maki etsy Andotapenaka. Tsy azo itokisana ny gouvernemanta Tsay Christian sy ny HCC hoy ny hetsika fanarenana ifotony. ny andinindininy ireny vaovao ireny avy hatrany ary no hoentina amintsika rehetra isataratsika izany ny mahakasika ny lafin'ny politika namoaka ny fanapahan-kevitra eo anivony fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana mahakasika ny fanontaniana izay napetraka ny gouvernemanta amin'ny fanatanterana ny fampelezan-kevitra eto amin'ny Madagasikara. Inona ny azony mpikambana eo anivony gouvernemanta atao ary inona no tsy ho azony atao, inona ihany koa no azony atao isantsokajiny sy ny tsy azo atao ao anatin'izay fampelezan-kevitra ho toto-saina eto amin'ny Madagasikara izay. Mamaly an'izay fanontaniana izay ity fanadihadiana no entiny Toky Benjamina sy iaina ity. Nitondra ny heviny momba ny fangataham-panazavana nataon'ny Prime Ministre Tsay Christian sy ny gouvernemanta ny 17 Jolay lasa teo ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny sabotsy lasa teo. Mahakasika indrindra ny tsy fiandaniana na ny neutralité an'ireo mpiasam-panjakana mandritra ny fampelezan-kevitra na ny campagne électorale ary ny fahafahana na tsy mandray anjara ny fampelezan-kevitra ho an'ireo mambra ao anatin'ny gouvernemanta. Izy ity moa dia mifandraika indrindra amin'ny fanazavana ny andinin'ny 7 ao anatin'ny lalam-panorenana izay miresaka indrindra izay tsy fiandaniana izay. Niteraka ady hevitra teo amin'ny samy mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta ny maromaro tsiraisana izy ity. Ao ireo nilaza fa manatrika fotsiny ihany ny fampelezan-kevitra ataon'ny kandida iray fa tsy miteny eo masom-bahoaka. Ao ireo niteny fa manao t-shirt fotsiny fa tsy miteny eo masom-bahoaka. Ao ihany koa ireo milaza fa mampiseho amin'ny endrika tsy mivantana an'izay mety ho fanohana ny kandida iray izay. Vokatr'izay dia nanontany ny hevitry ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny gouvernemanta. Ny fanontaniana napetraka dia ny hoe afaka mandray anjara amin'ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana filoham-pirenena mandritra ny volana Novambra sy Desambra ho avy izao ve ny mambra ny gouvernemanta, na koa hoe ahoana ny fetrany tsy fiandaniana eo amin'ny mambra ny gouvernemanta. Izay tsy fiandaniana izay ve dia midika avy hatrany fa tsy afaka mandray anjara mihitsy amin'ny fampelezan-kevitra izy ireo. Nitondra ny heviny araka izany ny fitsarana avy momba lalam-panorenana araka ny fanapahana aotra 4 tsipika HCC bar AV tamin'ny 2 Aogositra 20 sy 20. Misy considérant hatrany amin'ny 2 ity fanapahana ity. Lava dia lava izay fanazava-kevitra izay fa ohatra ho raisitsika amin'izany no hoe ny fanatrehana fotsiny ataona filohana andrim-panjakana na mambra ny gouvernemanta na ireo mpiasam-panjakana sy manam-pahefana amin'ny fampelezan-kevitra iray na amin'ny endriny inona na endriny inona dia azo lazaina fa mitongilana izy ary mety hanimba ny fizotry ny fifidianana izany. Eo koa ny hoe ny fanajana ny tsy fiandaniana dia tsy voafetra amin'ny fotoana manokana amin'ireo mpiasam-panjakana na amin'ny maha-perinasa azy fa mipetraka foana mandritra ny vanim-potoana ny fampelezan-kevitra. Noho izany dia namoaka izao fanapahana izao ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Ny ministra, ny mambra ny gouvernemanta dia tsy afaka mandray anjara amin'ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay ataon'ny 7 Novambra ny fiodinana voalohany ary ny 20 Desambra ny fiodinana faharoa. Araka izay fanapahana navoaka ny fitsarana avy momba lalam-panorenana izay zany dia tsy tokony ho hita na amin'ny endriny inona na amin'ny endriny inona ao anatina fampelezan-kevitra mandritra ity fifidianana filoham-pirenena ity ny ministra sy ny mambra amin'ny gouvernemanta manomboka hatrany amin'ny Prime Ministre.
izay zany ny makasika ny didy fanapahana navoakan'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana makasika iny fampelezakevitra zay hotosaina eto amin'ny Madagasikara iny afa eo amin'ny fampandrosoana kosa indray dia tonga nametraka ny vato fehizoro vato fanamariana ny fanomboan'ny asa fanamboaran-dalana lalan'ny atody iny mahintsy ny filoham-pirenena tamin'ity androany ity lalana zay mirefy 7,5 kilometatra izay mampitoy ny mahintsy sy ireo komina hafa mitetina hatrany amin'ny $30,000 kosa ny fanamboarana ny lalana ary famatsimbola avy amin'ny firenena sinoa izy ity moa dia atolotra na ilay antsona hoe don izany hoe tsy misy ny famerenam-bola na ny tsosa ao anatin'izay fanamboaran-dalana izay anisan'ny atoky sy fanamby napetraka ny filoham-pirenena tamin'ny fotoanany fampelezakevitra moa izany lalana izany ary zao totosa ankehitriny izao fanadidina eo amin'ny sariny maminy rina raha zavitsoara tonga nanamarika ny fanomboan'ny asa fanamboarana ny lalana atody te tsy mahitsy ny filoha Rajaonarimampianina io maraina io ity lalana ity izay tafiditra ao anatin'ny fampanantenana nataon'ny filofony izy izay nanao fampelezakevitra tamin'ny fividianana izay ho filoham-pirenena ny taona 2024 tsy mora ny manao ny zavatra ho ny filoha ary mila faharetana ny fahatongavana amin'ny tanjona dia ny fampandrosoana ny Madagasikara izany fiara-miasa teo amin'ny Madagasikara sy ny firenena etim-bahoaka ny Chine moa no nafahana nanatanteraka an'izao asa fanamboarana izao marihana ihany koa fa vola tsy averina no anatanterahana ny asa fa fanomezana avy amin'ny fitondram-panjakana sinoa mirefy 7,5 kilometatra eo ity lalany atody ity ary mampitoy ny komina mahintsy amin'ny ampantokana ary mahazaza amin'ny faritra avaratra andrefana Antananarivo mitetina eo amin'ny 200 yuan na $30,000 izao asa fanamboarana izao ary nambaran'ny masivoan'ny Chine miasa simonina eto Madagasikara fa vola tsy averina ny fanomezana ny orinasa Chine zao nome groupe kosa no anatanteraka ny asa ary eo ambanin'ny fanaramaso ny ministeran'ny asa vaventy antenaina fa anatsara ny fivezivezen'ny vokatra indrindra fa ny atody miala avy amin'ny reto komina ireto ny fahavitany ity lalana ity raha ny fantatra dia avy eto mahitsy sy ny manodidina no mivoaka ny 700 ny atody izay marakotra ny tsena eto Madagasikara noho ny faratsiny lalana nefa dia vaky any an-dalana ny 100 amin'ireo vokatra ireo nambaran'ny filoha Rajaonarimampianina tamin'ny kabary izay nataony kosa fa foto-drafitrasa fototra tahaka izao no ilain'ny firenena foto-drafitrasa mafy sy mateza isitrahany taranaka amin'ny fandimby mba ho tombotsoa fa tsy asa tefy maika raha tsy ivona mantsy misy amin'ireo mpanao politika sasany no manindraindra fa ho afaka manatanteraka ny asa fampandrosoana ny Madagasikara ao anatin'ny fotoana fohy ka amita bahoaka indray amin'ny foto-drafitrasa vonjy tavanandro izany indrindra no ny antson'ny filoham-pirenena ny vahoaka androany mba ho tony tsy anaiky ataon'ny mpanao politika fitaovana ka hiazakazaka any amin'ny hevitiso tsy mora ny manototra lavaka nisy nandritra ny 10 taona mahery ho hiatrano ny filoha saingy efa manomboka miarina ny firenena ankehitriny mila fandraisana andraikitra ny rehetra ihany koa anefa izany ho hiatrano ny filoha Rajaonarimampianina tsy ity lalana atody ity ihany moa nisin'izay fiara-miasa ny Madagasikara sy ny firenena sinoa izay fa eo ihany koa amin'ny fanamboarana ny lalana mampitoy an'ny Ambohitrimanjaka sy Ambohidratrimo ny lalan'ny Tsarasotra eo ihany koa ny rokady vaovao eny Bypass tsy neto Antananarivo ihany anefa fa homariana ny Zomazo ao ihany koa ny fanomboan'ny asa fanamboarana ny lalana izay mampitoy any Ambilobe sy Voahemara lalana izay nampikilayan'ny mpampiasa iny lalana iny izay antonany maro tsy nisy fanamboarana izay ny tetsy mahintsy fa tany amin'ny faritra Ambovombe andro ihany koa dia foto-drafitrasa maro sosina no natolotry ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara Rajaonarimampianina ho an'ireo vahoaka ny Ambovombe androy maro ny zava-bita ny fitondram-panjakana na teo amin'ny lafin'ny fanabeazana eo amin'ny lafin'ny lalana ny fananganana birao ho an'ny zandarmeriam-pirenena izay ady amin'ny tsy fandriampahalemana teo ihany koa ny fanomezana sehatra ho an'ny tanora tamin'ny alalan'ny fanokanana trano izay ahafahana manatanteraka ny fikarohana eo amin'ny lafin'ny internet ireny indrindra ihany koa ny fametrahana foto-drafitrasa fitoerana ho an'ny tanora any amin'iny faritra iny mbara ny filoha fa azo everina fa ho tanàna mandroso ny faritry ny Ambovombe fa tsy nikerena ny tsy fandrari-tsakafo ihany no tokony ampalaza n'izany faritra izany ankehitriny miasa ny fanjakana araka ity fanadidina izay eo amin'ny sariny maminy na zavitsy hoarana ity hatrany foto-drafitrasa maro sosina no natolotry ny filohan'ny Repoblika Rajaonarimampianina ho an'ny vahoaka n'Ambovombe ho malalahady nandritra ny fandalovany tany atoerana voalohany amin'izany ny lalana mirefy 3 kilometatra tao Ambovombe tapy tanàna lalana izay natao pave
teo ihany koa ny bloc opératoire manokana ho an'ireo vehivavy mila fadidina eo amin'ny fiteranana eo amin'ny aretina ihany koa. Fa teo ihany koa ny fitoerana manokana izay hanampiana ny renim-pianakaviana andrindra ny fiterana. No hitarina ihany koa ny service maternité eo anivon'ny hôpitaly Monja Jaona Ambovombe. Ireo rehetra ireo moa dia nampiarahana tamin'ny fanomezana fiara mpitondra marary iray. Natolotry ny filohan'ny Repoblika omaly ihany koa ny tranom-pokon'olona miaraka amin'ny sono complet eo ihany koa ny maison des jeunes izay anotokana ny filohan'ny Repoblika omaly. Fa ankoatran'izay dia misy ihany koa ny fanomezana fampiofanana ho an'ireo tanora ka misy ny fiofanana manjaitra sy manao voly ao anatin'izany. Ankoatran'izay rehetra izay dia nisy ihany koa ny fanomezan'ny filoha TICPUS izay natolotra tany Ambovombe ahafahan'ireo tanora mampivelatra ny saina amin'ny alalan'ny fampiasana internet. Notokanana niaraka tamin'izay ihany koa ny birao régionaly kajy mirindra na ny numerika tao Ambovombe. Ireo rehetra ireo dia manamarika fa mihamandroso ny faritra Antsimo sy Ambovombe raha ny fanazavana nentin'ny filoham-pirenena. Tapitra treo ihany koa ny laza ratsy ho an'ny faritra Atsimo izay tsy resahana afa-tsy ny resaka kere na ny tsy fandripahalemana sy ny tsy fanjari-tsakafo. Mbola betsaka ihany koa anefa ankoatr'izay ny asa izay mbola atao ary mbola vonona trano ny filohan'ny Repoblika Rajaonarimampianina anatanteraka asiano ny asa fampandrosoana ny toerana. Ankoatr'izay dia nanome trano finenana sy trano fiasana ho an'ny zandary ao Ambovombe ihany koa ny filoham-pirenena ahafahan'izy ireo manatanteraka ny asa niaraka ny tokony ho izy. Ny lalana izay mampitohy an'ny Ambovombe sy Fort-Dauphin ihany koa dia efa nomboka tsy ho ela raha ny fanazavana no entin'ny filoha. Nahazo tracteur fitaovana samihafa ilaina amin'ny fambolena milina fanjairana misy 20 ho an'ireo vehivavy izay sitrana tamin'ny aretan'ny Mamanilava ihany koa ny tao Ambovombe nandritra ny fandalovan'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina tany an-toerana. Vola mitetana telo tapitrisa avy ho an'ny fikambanan'ny ziokolona sy ny fikambanan'ny vehivavy ary omby misy 20 no fikena amin'ny tapihavanana ho an'ireo vahoaka rehetra no natolotry ny filohan'ny Repoblika. Nanohana ny fanatanterahana ireo asa rehetra ireo moa ny UNFPA sy ny PNUD sy ny Masivo japonais. Tonga nanotrina n'izao fitokanana maro samihafa izao moa ny mpikambana vitsivitsy eo anivon'ny gouvernemanta no tarihan'ny prime ministre. Teo ihany koa ireo délégationna maro izay tompona ndraiky mpanjakana sivily sy miaramila avy any an-toerana. Ampany amin'ireo fotoavitrasa izay natolotry ny filoham-pirenena tamin'ity farany herinandro ity moa izay naseho antsika izay. Eo amin'ny lafin'ny fanabeazana kosa raha mpitso fa 14 ny volana Aogositra no natanterahana ny fanadinam-panjakana voalohany na ny CEPE. Raha hoan'ny tsy amin'ny CGE Tambarinandriana izay ivitoerana na centre izay hoe tompo-panadinana moa dia nanambarana tompon'andraikitra fa efa tomombana sy vonona avokoa ny pitsopitsony rehetra eo amin'ny fanatanterahana an'izay fanadinam-panjakana CEPE izay. Eo moa zany ireo mpampianatra izay iambina eo ihany koa ny mpitandro ny filaminana sy ny fandaminana rehetra. Tantely rabe ny lalana sy haja manantso no nanao ny fanadinina. Ny tombony isan'ireo mpiadina CPE teny anivon'ny CG Antanimbarinandriana raha oharina ny tamin'ny herintaona 524 no isan'ireo mpianatra izay miparitaka amin'ny sekoly 370 ahitana efitrano 470 valo taona ny zandriny indrindra ary 40 taona ny zokony. Milamina amin'ny ankapobeny ny fandraisana ireo mpiadina rahampitso raha ny nambara ny tompon'andraikitra teny anivon'ny CG Antanimbarinandriana. Raha mpianatra amin'ny fitora sasany efa mahazo tonga mialohan'izay izy ireo fa manomboka eo zany no raisina tanana ny mpiadina hiditra ny anatin'ny efitrano iadinana amin'ny valo no manomboka ny fanadinana. Ny olana aloha tsy misy fa ny avy any amin'ny mpiadina ny ankizy manary convocation zao no efa nitranga teo dia rehefa velo ny convocation dia tonga manantona telo chef de centre izy amarinina miaraka amin'ny carte d'identité dia omenana azy ny duplicata ny convocation mba hampitony ny sain'ny mpiadina. Roa ireo kandida manana fahasahiranana ara-pahasalamana, ny iray autiste ary ny iray kosa manana fahasembanana ara-batana. Ny iray autiste tsy maintsy atokana salle satria noho ny toe-pahasalamana zazy io zany dia mety hoe ao anatina épreuve izy fantatrareo tsara ohatry ny ahoana ny comportement na zaza autiste so sanatria manakorotana mpiadina manodidina anazy dia tsy maintsy natokana efitra. Ny anankiray indray tsy mitokana efitra fa manana fahasembanana ara-batana indray izy dia miadana zany noho ny tanany izay misy fahasembanana dia miadana be izy manoratra dia tamarina ny visite médicale natao anazy dia
manana ny fomba iatrehany manokana ny fanadinana izy zany tsy mitovy amin'ireo ankizy namany. Maro moa ireo mpianatra sy iray aman-dreny tonga teny an-toerana nijery ny efitrano anaovana ny fanadinana rahampitso. Efa vonina tanteraka ireo mpianatra hiatrika izany fanadinana CPE izany raha ny nambaran'izy ireo. Inona mety hoe taranja tena haindry zao amin'ireo opération. Dia inona no mbola mety hoe sarosarotra zao amin'ireo? Français. Dia manahoana zao ny tahotra sa efa tena vonina tanteraka indri? Efa vonina. Inona no tena hoe mba efa hainy lahy zao amin'izao? Problème d'opération de SVT de géographie. Inona no mbola hoe mety hoe mbola sarosarotra amin'ny lahy? dia mirasoa ho anireny akatita kely hiatsika ny fanadinam-panjakana ao amin'ny rahampitso ireny ihany koa izay eto amin'ny ONRTV. Eo amin'ny lafiny politika dia ny fitrandrana anireo arenakibony tany arenan-dranomasina no anisan'ny vinany pasteur Mahaolina izay kandida filoham-pirenena raha ny nambarany ny sabotsy lasa teo nandritra ny fampibivavana lehibe itsofandrano an'ity kandida ity ho filoham-pirenena tetsy amin'ny collégium moa no nanatanterahana an'izany fompivavahana izany. Anatrika izany tanteraraben'ny lalana sy tiavana rikotondina. Tafiditra ao anatin'ny programa nasan'ny pasteur Mahaolina ny ady amin'ny fahantrana ny fametrahana ny tany-tandalana amerina ireo nosy manodidina sy hitrandraka ireo arem-pirenena ka hozaraina mitovy amin'ny firenena izay mitrandraka azy. Aompana amin'ny arenan-kibony tany ny fampandrosoana ary hozaraina amin'ny vahoaka ny tombontsoa azo amin'izany. Iara-iasa amin'ireo firenena hafa ka mahazo tombontsoa avokoa na ny andaniny na ny ankilany. Alohan'ny fitrandrahana ny arem-pirenena dia idina ifotony izy ireo antany ny filany ny ponina. Tsy misy fampiarana amin'ny vahoaka, tsy misy fifanazavana amin'ny vahoaka, ny vahoaka toerana tsy malala hoe inona ny fifanarana tamin'io, inona ny tombontsoa azonay amin'io, fa avy hatrany dia midina ny mpitrandranka, midina ny firenena vahiny, dia rariny sintsy ilay gasy raha hidrikiny. Tsy anaiky an'izany zavatra zany hoe ahoana moa zay gasy tsy mba ahitany maminy sy ny tombony amin'ny arem-pirenena io fa ny vahiny foana no mahita an'io. Ka za raha tonga amin'ny fanjakana alohan'ny nitrandrahana ny arem-pirenena antsika malagasy amin'ny faritra tsiraray avy dia hidinay fotony antaniny vahoaka malagasy hoe mety amintsika ve nitrandrahana ny arenantsika ty fa izao ny tombontsoa azontsika malagasy vitany lalana tsy andovolany marary tsy andovolany mpianatra isy sekoly hitsangana isy orinasa hitsangana azo asa itsika isy ny fandriam-pahalemana anaovana trano hipetrahana ny vahoaka rehetrarehetra amin'iny faritra iny. Raha zay no mety nao ny vahoaka ny tanina azy aloha zay anao vao manapa-kevitra rehekely vahoaka izy hitrandraka ny arena tsy izy vahoaka manohana na manohatra zay fitrandrahana ao teto amin'ny firenena malagasy izay amin'ny faritra tsiraray avy. Manoloana ny fandrenana ifotony dia nanambara i pasteur Mahaolina fa ny fifidianana ihany no ahavahan'ny olana eto amin'ny firenena izay vao miroso amin'ny fandrenana ifotony. Avahana zany dia mba hisiany filaminana ny fifidianana satria raha tsy milamina ny fifidianana dia ny firenentsika ihany no mbola potika eto na inona ho ataontsika. Ary izay mihitsy nefa ny fanapahan-kevitra andraisina hoe tsy maintsy hanao an'ity fanorenana ifotony ity fa zay nilatsaka rehetrarehetra na izay mpitondra ankehitriny dia mbola tsy manana hevitra ny roso amin'izany. Ka aleo raha ny hevitra anay manokana raha andeha ihany ny fifidianana dia aleo miroso amin'ny fifidianana ka rehefa azonao ny fahefana eo amin'izay ianao no manao ny fanorenana ifotony amin'ny fanovana zay atao rehetrarehetra zany. Zay zany ny antony iny nidiranay an-tsehatra mihitsy ho an'izay antoko mieritreritra hoe fanorenana ifotony aloha no atao zay vao manao fifidianana zay tsy manohatra an'izany raha ohatra ka vita alohan'ny fifidianana izany. Fa ny anay indray raha ohatra ka tsy maintsy andeha ny fifidianana dia aleo atrehana ny fifidianana dia raisina ny fahefana eo amin'izay anao vao manao ny fanorenana ifotony mba ahafana mampandroso an'ilay firenena. Manoloana ny tsy fandriam-pahalemana kosa dia nanambara i pasteur Mahaolina fa ny fahantrana no mahatonga ny fankanakerana sy ny alatr'omby ka ny dahalo ambony latabatra tsy mahafaka an'io sy ny fandranana omby. Araka ny nambarany dia tsy tokony hisy intsony ny fanandranana omby ao anatin'ny 30 taona fa izay tratra dia migadra 30 taona. No tanterana tamin'ny sabotsy teo teny amin'ny collégium moa ny fitsofandrano sy ny fitoam-bavaka nangataham-pitahiana ny kandida sy ny firenena izay nanasana
ireo fiangonana hafa sy ny mpanao politika. Iverentsika ny lafin'ny fanabeazana fa mahakasika ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny fanadinam-panjakana bakalorea kosa dia ho tanterahana ny fahafito amby roapolo ny volana aogositra ho avy izao hatramin'ny fahafito ny volana septambra. Anomboka ny faharoapolo ny volana aogositra kosa no fizarana ny taratasy fiantsona ho an'ireo mpiadina ao anatin'izay adina ara-panatanjahantena ho amin'ny fanadinam-panjakana bakalorea izay fanadidina izay ataon'ny Clara Rahoulmanantso sy iafitra lalaina. Efa vonina hiatrika ny adina ara-panatanjahantena fanadinam-panjakana bakalorea ireo mpianatra amin'izao fotoana izao. Efa mirosa amin'ny fiomana ara-batana sara mpitaovana ihany koa izy ireo, na dia eo aza ny feonandeha fa tsy hisy ny adina ary ho taona fotsy amin'ity taona ity. Ny azakazaka lavitrezaka moa na ny endurance no tena atahoran'ireo mpiadina. Fiumanana aloha mbola miokomana ihany. Famanana ny resabaka somary mazamazana satria be da be teo aloha ny teny hoe tsy misy ny resabaka dia izao nefa ny hoe misy indray ny resabaka manomboka amin'ny fito amby roapolo aogositra dia hoe 16 aogositra ny fiantsonana manomboka paritaka. Izany hoe efa misy taona izany tsy nahaino an'ilay feonareo hoe tsy hisy ny resabaka dia tsy nanomana mihitsy dia tampoka be zany ilay izy. Efa hoe ho an'n'izy hoe fa mandeha be ilay feo hoe tsy misy tsony ny resabaka satria mety tsy vita ao anatin'indray volana dia nefa ny amin'izao hoe misy indray hoe resabaka dia efa tsy nanomana tsony dia izao indray vao miezaka romorosy maraina mba ahafana manomana an'izay. Etsy ankilany ho an'ny centre LTC Ampefiloha izay misana série A1, série C ary ny A2 ampita tafika Itosy alakamisy feno arivo dia nanambara kosa ny tompon'andraikitra androany fa efa vonina avokoa ny taratasy fiantsona ho an'ireo mpiadina. Manomboka ny 20 aogositra izao kosa ny fizarana izany ho an'ny mpiadina rehetra na ho an'ireo ankizy apta na ireo inapta izany. Eto moa zany dia mitodika amintsika mpiadina tsirairay avy. Hitantsika zany zao fa raha sitrapon'Andriamanitra dia hanomboka ny fahafito amby roapolo ny volana ny fanadinana ka ny torohevitra sy toromarika avy aty aminay chef de centre sy mpanabe rehetra zany dia tokony efa inomana ara-batana sy ara-tsaina amin'izay zany tsika efa tsy atorotorontsony mba hisoroana ny loza rehefa tonga ilay andro ray izay etrehanareo ny fanadinana fa fahafito amby roapolo ny volana io zany manomboka ny fanadinana ary farana ny fahafito ny volana septambra fahafantarana. Ankoatr'izay koa moa dia arahotina ihany mitodika amin'ireo tompon'andraikitra mahefa isan-karazany na ao ministeran'ny fanabeazam-pirenena na amin'ny enseignement supérieur zany satria rahantsika malala fa nisy fatapahana ihany io le fanomanana teo io ka miangavy misy io d'accompagnement ingaviana zany hoe ho amafisina mihitsy ny assistance médicale zany isan'ireo dokotera amin'ny fanadinana ary tokony misy ambulance isak'ireo centre tsirairay avy ireo mba ahafahana manao évacuation ny ankizy faran'izay aingana any amin'ny hôpital lehibe raha sanatria zany misy ny loza amin'ny vonisitaitra dia mifanampy an'izay keo moa zany ny ataontsika hoe fitandrona filaminana tokony ho amafisina ihany koa satria tsy fantatra ny zavatra mety hitranga fa dia aleo miomana ihany. Raha tsy haivina ny 17 aogositra hatramin'ny 7 septambra ho avy izao no hanatanterahana ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny fanadinana bakalorea raha ny 13 jolay lasa teo kosa no ny vinavinaina na natanterahana izany na izany aza nefa mitohy hatrany ny fitakiana izay ataon'ny mpanabe. Nahitana fiainany kosa ny tapavitriana ho an'ireo mpifidy teto Madagasikara nandritra ny fifidianana ny fanesy farany teo raha ny fanadidina izay nataona fikambanana tsy miankina. Tsy maintsy misy nefa niezaka ampitombona ny tahan'ny favitriana ho an'ny Malagasy mba andeha hifidy mba hipetraka tsara ny filoham-pirenena izay ho lany eo ary ho maro toerana ihany koa. Ankoatran'izay dia tsy maintsy misy ny fanabeazana an'ireo olom-pirenena mba ahay hifidy marina fa tsy anaiky ho safidina amin'ny alalan'ny vola ny safidin'ireo Malagasy mandritra nyizay fandatsaham-bato eny amin'ny fifidianana izay. Anisy moa androany ny atrikasa izay fanabeazana an'ireo solotena niseny anatanteraka an'izay fanetanana sy fampianarana ny vahoaka Malagasy manerana ny faritra 2 amby 20 izay fanadidina mitsary ny Maminirina Razafitsoara.
Isan'ny olana nosoizainy Madagasikara tao anatin'ny fifidianana ny fanesy ny fienan'ny tapavitrina ho an'ireo mpifidy teto Madagasikara. Ny tsy fahalalana ny zony sy ny andraikitra amin'ny maha-olom-pirenena no anton'izany raha ny fanazavana, fa eo ihany koa ny tsy fahafantarana ny fombafomba rehetra mandritra ny fifidianana. Anisan'ny tafiditra ao anatin'izany ohatra ny any fotony sy ny any amin'ny faritra ambanivohitra. Zava-dehibe araka izany ny fanomanana sy ny fanentanana mpifidy mba andeha hifidy mandritra ny fifidianana iray. Antoka isin'ny fifidianana madio asiakeny rehetra mantsy izany raha ny fanazavana izay noentin'ny ESA. Ao anatin'ny asan'ny ESA dia misy ny fanomanana ny atao hoe processus électoraux crédible. Dia ao anatin'izany tsy afaka miresaka crédibilité ana processus électoraux tsika raha tsy ny olona voalohany voakasika, izany hoe ny olom-pirenena ny mandray anjara. Ary izay ny anisan'ny antoka izany amin'ny fifidianana tsara tatana sy andraisana rehetra anjara ny fanabeazana. Izay fanabeazana izay fahaizana mizoa, fahaizana ny andraikitra, satria tsy zoa rery ihany ny mandray anjara mifidy fa andraikitra koa amin'ny maha-olom-pirenena. Dia izay matetika izany no mbola tsy dia fantatsika olom-pirenena hoe manana andraikitra zoatsika handray anjara mba ahatsara tatana bebe kokoa ny fifidianana. Tsika izany manana zo mifidy fa tsy fantatsika hoe zava-dehibe izay fifidianana izay amin'ny fambandrosiana fiainam-pirenena. Mba ahafana mampiakatra ny tany mpifidy eto Madagasikara ho amin'ny fifidianana ho avy eo ary dia nisy ny fampiofanana ny SPR na ny secrétaire permanent régional izay hiparitaka manerana amin'ny faritra 12 eto Madagasikara ary nentanana ny olona rehetra mba andeha hifidy. Ny tanjona dia ny mba ampiakarana indray ny tany favitriana mandeha mifidy eto Madagasikara. Fa eo ihany koa ny fanabeazana ny mpifidy mba tena hifidy marina ny olona izay everiny fa hitantana ny firenena fa tsy hovidinina ny vato ny vahoaka malagasy. Raha tsika mahafantatra fa zavatra lehibe loatra izay le hoe fanaikana sy fitezana ny mpifidy izay. Ny amin'izao fotoana izao zany ny zavatra tena jerevana tsara zany dia tena hoe ny fitezana ny mpifidy malagasy zany mba tena hoe hahifidy tokoa zany eo amin'le fifidianana zay ho avy. Dia ny fitezanany zareo mba tonga hifidy mba hiakatra ambony zany ny taux de participation antsika ao anatin'ny fifidianana mba tena ho légitime tokoa zany izay olona lany eo zany. Zay zany le zavatra imasoa antsika amin'izao fotoana izao. Ka ao anatin'izay zavatra izay zany dia misy fiaraha-miasa amin'ny ESA zany amin'ny fampiakarana ny traikefan'ireo le olona rehetrarehetra any amin'ny faritra zany mba hanao an'izay zavatra. No tanteran'andro any ny fampiofanana an'ireto SPR na ny secrétaire permanent régional ho an'ny fanabeazana ifotony sy ny fanentanana ny olom-pirenena ireto androany tetsy tamina renina. Ao aorianan'ity fiofanana ity moa dia hiasa avy hatrany izy ireo. Erika Jonaro no anarako, filompanorona ny orina Saboanomady. Nofinofoka hatramin'izay ny hoe hiverina ho nosy maitso i Madagasikara. Zesika voakarin'ny Nomady dia tsy manimba ny tanitsika, takatry ny tatsahany vidiny, manome hay ny volo rehetra. Ho Nomady, ho maitso ny tontolo.
toizatsika ny fampalambavao amin'ity alina ity eo amin'ny lafiny fitaterana dia tsy marina ny filazana fa omenana olo tsy miakina na olo tokana ny fitantanana ny toby fiantsonana taxi brosy etsy andotapena karaha ny fanazavana izay noentin'ireo coopérative eny an-toerana tamin'ity androany ity efa nisy mantsy ny tolobidy izay nataon'ny fitondram-panjakana ka ireo coopérative ihany no tapaka nandritran'izany fa hitantana an'ity toby fiantsonany taxi brosy ity misy ny fandaminana vaovao hofanana ihany koa ireo kabraraka sy ny panera eny an-toerana mba irisoana ao anatin'ny matianina kokoa Clara raha olo manantsoa sy avitra lalaina no nanao ny fanadinina. Efa nivaly ny antso tolobidy izay nataon'ny fanjakana ho an'izay tantana ity toby fiantsona ny taxi brosy etsy Andotapenaka ity. Tapaka nandritra amin'ny fivoriana izay nataon'ny filon coopérative Ambodivona sy Andotapenaka fa ny maky pneu no tantana azy manomboka izao efa ho 10 andro izay no nandraisan'ny fitantanana. Voalaza moa fa tsy miova ny ekipa miara-miasa saingy fonana kosa ny kabraraka izay nisy teo aloha endrika vaovao sady tsara kosa no hita manomboka izao. Teny Ambodivona fandesy lahatra ho anay zay sam'izay satria misy orinasa satria ao anatin'ny zay filon coopérative misy olona mitantana orinasa dia ny maky pneu zany izay ny directeur général Alcotis no tompon'ilay société dia raikitra zany fa maky pneu no toanana dia nanao taratasy zay filon coopérative sy folisanjato ny filon coopérative atao hoe zato zany sy folisanjato ny filon coopérative nanao taratasy misy signature manaiky fa ny maky pneu atolotra anay zay ny candidature anay mikambanana dia atao anatin'izay hoe tsy miova ny mety équipe ao anatiny fa CPCTRV sy ny maky pneu zany ho ao dia rehefa mivaly moa zany ny appel d'offre 10 andro eo zay reto izay mbola hita lareo reto izay olona ao anatin'ny CPCTRV mety fiovan'ny endriky ny tafiditra ao anatin'ity fanatsarana ity ny fanofoana ny mpanera na ihany koa ireo mpiasa avy any ivelany izay tsy manana badra izy ireo badra mitovy iraisan'ny rehetra tsy ho atsy raha ny fanazavana ho voroka avy hatrany kosa izay milaza ho mpiasa nefa tsy manana izany tsy saroton'izay amin'ilay fotodrafitrasa izay nomeny fanjakana anay fa misy olona avy any ivelany manao an'ilay asanay zay tokony fantatry ny olona mihitsy zany zay raha ohatra izy hoe andeha any amin'ny RN4 raha andeha any amin'ny RN6 laha ho any amin'ny RN1 dia tokony misy mariparam-pamantarana ho an'ny mpiasa isaky ny coopérative badsa sy fanamina zay rehetrarehetra zay efa misy fa ho anay moa zany tsy haiko na famenarana na tsy fahazara le manao an'izay dia mety tsy mipetraka zay moa zany atoato dia tena anova an'ilay badsyreperan-tanan'ny mpiasa tsirairay avy mba anavahan'ny olona hoe iza raha ohatra zany dia ho an'ny mazengaha dia couleur ohatran'iza zany no atonoko dia badsy ohatran'iza raha ho any amin'ny RN izy dia ohatran'iza ho any amin'ny RN6 dia ohatran'iza zay zany manantena amin'izay zatra rehetra zay hoe satria olombelona no resahana manapa-ikady manokana ihany koa ny mpitantana ny toby fiantson'ity taxi brosy ity hiadina amin'ny asa tsy fandriam-pahalemana sy ny fisolokiana mba ho antoka ao ampandeha rehetra sy fidirana misehatra ny matianina kokoa. Eo amin'ny lafiny politika dia tsy azo itokisana ny gouvernemanta Christian Tsay na ny prime ministre izany na ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta mba anomana fifidianana madio sy mangarahara ho amin'ity taona ity raha ny fanazavana izay noentin'ny etsika fanarina ifotony tetsy amikanjany telo ambin'ny folo may tamin'ity androany ity nambaran'izy ireo ihany koa fa ny ACC dia mitanila ihany koa ao anatin'ny fanapahana izay navoakan'izy ireo araka izany dia tsy tokony anatanteraka fifidianana aloha asika eto amin'ny Madagasikara tsy misy afa-tsy ny fifampiteniana latabatra boribory ihany no vahaolana amin'ny raharaha politika eto amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Koatran'izay dia itory ny Andry Rajoelina eny amin'ny fitsarana ity etsika ity amin'ny alakamisy sy ny zoma ho avy izao. Sary eo amin'ny fanazavana sy sary izay hoentiny mamin'irina razavitsy hoanina. Tsy ho azo atokisana ny fitsarana avy momba ny lalam-panolorenana sy ny gouvernemanta Christian Tsay ho ny etsika fanorenana ifotony sy ny etsika ho amin'ny tena fanovana tamin'ity androany ity.
nambaran'izy ireo fa miandanina ny gouvernemanta na ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Sarotra araka izany no azahoana fifidianana madio sy mangarahara. Ankoatran'izay, tsy tokony hirosona ihany koa ny fifidianana eto Madagasikara. Mbola tsy feno mantsy ny fepetra rehetra, eo ny tsisy ny fitoniana ara-politika, fa eo ihany koa ny tsy fandriampahalemana izay misy eto Madagasikara. Tsy vahaolana araka izany ny fanatanterahana ny fifidianana ho amin'ny fafito ny volana novambra ho avy izao raha ny fanazavana no entin'izy ireo androany. Ny gouvernement tsay mieritreritra fa zay mission de hoe mikarakara fifidianana. Ny zava-dehibe indrindra amin'ny fikarakarana fifidianana efa ao anatin'ny firenena anankiray dia ny fisian'ny fitoniana politika. Zay ilay hoe stabilité politique ao firenena. Faharoan'izay dia misy paix sociale, na ny hoe sécurité, na ny hoe fandriampahalemana. Fanontaniana mipetraka ho an'ny gouvernement tsay. Misy fitoniana ara-politika ve zao ary iny miezaka ataon'ny zareo mikasika izay fitoniana ara-politika izay. Afaka mamaha olana zay ve izy faharo misy ve ny fandriampahalemana eto amin'ny firenena. Fa zay dia milaza fa na district tsy misy district eto Madagasikara milaza fa misy fandriampahalemana. Ahoana no etrehan'ny vahoaka malagasy ny fifidianana zany. Zay no mahatonga aminay hoe tsy vahaolana eto amin'ny firenena zao io fietrehana fifidianana io fa ny fanorenana fotony tena izy. Aminay zany eto amin'ny tsy-bahoaka dia tsy crédible intsony ny ACC raha ilaza resaka zany fifidianana zany tsy. Ary tsy crédible intsony ihany koa na hoe tsy azo atokisana intsony ny gouvernement tsay amin'izao fikarakarana eritreretin-drareo amin'ny fifidianana zao ka atsika vahoaka malagasy no mieritreritra azy. Hitarika krizy sy korotana vaovao indray ny fanaovana tery-vaimanta n'ity fifidianana ity raha ny fanazavan'izy ireo. Tompon'antoka tanteraka amin'ny mety sy ny krizy sy ny korotana eto Madagasikara araka izany ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta Christian Ntsay raha toka mbola mini manao an'ity fifidianana ity. Zahay zany anatin'ny tsy-bahoaka ny tena fanovana sy ny fanorenana ifotony dia manondro ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta ho tompon'andraikitra voalohany amin'izay korotana iseho ateraka izao amboletra mpifidianana ka saina atao amin'ny fafito ny volana novambra sy fa 7 ambin'ny folo ny volana desambra vanim-potoana fahavaratra ary ny fisian'ny korotana be indrindra sy ny alabato be indrindra dia ny fahavaratra kanefa dia inina ho bitsitsy zany ary ny infrastructure ny lalana na ny logistika rehetra sy ny fahafahana mitondra voka-pifidianana dia mametraka fa tsy possible amintsika ny tondra zany voka-pifidianana samy voka-pifidianana zany ao anatin'ny ray volana monja kanefa dia aterena hiatrika an'izany vahoaka malagasy. Ny gouvernemanta ny prime ministre dia baikony ny communauté internationale tsy maintsy anao an'izany ka toerina hitanteraka zany rehetra izany. Fa ankoatran'izay dia hitondra ny pirofo rehetra anenjehana ny Andry Rajoelina filohan'ny tetezamita teo aloha izay nanao tsy nety teto amin'ny firenena ity hetsika ity ho amin'ny alakamisy zoma ho avy zao izay intsony ny olo-pirenena rehetra ho avy anotrana sy ho vavolombelona zany. Ny alakamisy zoma dia amin'io zany no hamitana ny fametrahana ny plainte fitoriana zany ny filohan'ny tetezamita teo aloha zay zany ny mazava fa ankoatran'izay koa misy koa taratasy mahakasika ny hoe alefa amin'ireo zay ambaratonga tokony anaovana azy misy tsy mampety an'ity fifidianana ty satria misy olona mieritreritra hoe nareo miteny fotony nefa tsy ataonareo altaratasy le izy zay zany ka ofitaina amin'ny alakamisy zoma io aby zany ka entanina tsika rehetrarehetra na eto Antananarivo na ny any amin'ny faritany zany tonga anatika an'ireo andro ireo. Androany moa dia nitafa tamin'ireo mpanao gazety nietsika ho amin'ny fanarenana ifotony tetsy amin'ny kianja ny 12 Mey. Eo amin'izay lafiny politika izay ihany dia tsy marina ny filazana fa miandany amin'ny kandida ny fikambanana ambalam-bahoaka raha ny fanazavana no hitan'ireo mpitarika tamin'ity androany ity. Tsy mbola misy fikambanana ambalam-bahoaka manohana kandida izany amin'izao fotoana izao manoloana ny fanasoketana sy ny tsahoahely na any amin'ny tambazotra serasera na any amin'ny fampieleza vaovao maro samihafa ho hiatrany ireto mpitarika ireto. Andeha ho arahantsika ary ny fanazavana izy ireo. Ny ambalam-bahoaka zany dia mitora fikambanana azy. Ialatsiny raha misy miteniteny ambalam-bahoaka no mandakory loatra be. Ambalam-bahoaka zany hatramin'izao dia mbola mijanona ma-association anazy. Mbola mijanona koa amin'ny legaliste azy ambalam-bahoaka. Lainga mitsorona eto
raha misy teny sy milazatsony ambadiambo ny ambalamboaka dia mombana koa mbola tsy mombana kandida misy ny ambalamboaka hatramin'izao fa mbola mipetraka manety razy noho izany amalegalista azy dia mangataka mba isiny fifidiana madio sy mangarahara ny ambalamboaka raha ho atao any ny fifidianana mampandra nasionaly ny asanyso ambalamboaka ny tenako dia marina tsisitsisy zay teny président ravinafamizay ho atsika mpikambana zany no ampazana teny hoe aza atao atsika nasionaso ambalamboaka mampalegalista atsika dia mbola tsy nanofanambarana ary tsy mbola nanao filazana na noananizy na noananizy ny antony a dia atreto mbola andalana ny fijerena zay mahavaly etaeta nareo mpikambana fa tsy ho anay re fa ho atsika mpikambana rehetrarehetra zany no mijerenatsika zay zany ny fanazavana no entiny mpitarika ny fikambanana ambalambahoaka eo amin'ny lafiny loza voajanahary kosa dia anisan'ny fitaovana ilaina amin'ny fiatrehana ny loza voajanahary maro samihafa eto amintsika ny fampiasana n'le fitaovana antsoina hoe drone raha ny fanazavana zay noentiny PNGC tamin'ity androany ity raha moa dia nampifantarina ny fomba fampiasana an'izay drone izay ary niarana tamin'ireo mpiara-mombonantoka ihany koa tantera be ny lalana sy haja manantsono nanao ny fanadina drone fito izao no efa ampiasain'ny BNGC hiatrehana ny loza voajanahary, 4 avy amin'ny PAM, 3 avy amin'ny UNICEF. Efa nanomboka tamin'ny taona 2012 moa isika no nampiasa ny drone hiatrehana izany loza izany sy hitsirihana ny mety isin'ny loza eny anivon'ireo faritra maro. Nisy moa ny atrikasa ho fiomanana amin'ny fitaovam-bavaratra sy fiatrehana ny loza ary fampahafantarana ireo fitaovana ho ampiasaina amin'izany. Dimapolo ireo mpandray anjara anisan'izany ireo mpiara-mombonantoka toa ny CARE, ny Institut Pasteur, ny UNICEF, ny PAM izay misy délégationna maromaro avy ao anivon'ireo firenena toa ny Nairobi, Johannesburg, Rome. Ny eo ihany koa ny ministera ny fahasalamana, ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Izay natao indrindra amin'ny fanaovana ny évaluation marimarina kokoa sy fijejerevana mialoha ny fotoana mandritra ny fotoana ary aorian'ny fotoana isiany loza izany. Manampy be ny fisiany drone satria fitaovana iray ahafahana manampy amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra zany ary indrindra andraisana fanapahan-kevitra eo amin'ny fandraisana famonjena ny olona sy ny manodidina mandritra ireny loza ireny. No tanterahana teny Andrainarivo tamin'ity androany ity moa ny atrikasa nampahafantarana ireo fitaovana ampiasaina ireo hiatrehana izay loza voajanahary izay mandritra ny 2 andro moa ny atrikasa. Lafiny sosialy dia nahitana fiakarana ny vidin'ny arina fandrehatra teto Antananarivo renivohitra tamin'ity afarany herinandro ity. Ny faratsiny lalana eo ihany koa ny fikazan'ireo mpambongady an'izany arina fandrehatra izany moa ny antony fampiakarana raha ny fanazavana izay nataon'ireo mpivarotra nanaovana fanadidina. Afany hoe lasy iaina no nanao an'izay fanadidina izay. Zavatra iray izay tsy afa-misaraka amin'ny andavanandro mponina ny arina fandrehitra. Niakatra nefa ny iray gony araka nambara mivarotra iray satria dia lasa 2 arivo sy 2 alina ariary izany raha mbola 5 arivo sy 2 alina ariary kosa izany tamin'ny taondasa. Any avaratra ny Zozorobe ny ankamaroany reto arina fandrehitra ireto no alaina ary ny volana Janoary sy Febroary no manahirana amin'ny fakana azy noho ny aratsy ny lalana izay tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana fahavaratra. 2 arivo sy 2 alina. Inona mety ho anton'izay? Etsy ankilany dia tena miasa ity arina fandrehitra ity ho an'ny mponina. Misy amin'izy ireny mandany hatramin'ny 10 ariary isan'andro. Amin'ny tontolo andro ve zay? Ianao ve mividy amin'ny gony sa hoe atsinjarany foana? Rairay aho vidy amin'ny gony fa... Efa vanim-potoana inona ianao no mividy amin'ny gony? Efa varatra. Ny ankamaroany malagasy no mbola mampiasa azy ity dia ho an'izay tsy mbola manana fitaovana mandeha amin'ny herinaratra.
eo amin'ny lafiny fahasalamana dia natomboka androany ny fankalazana ny herinandro ny fampinondreny eto amin'ny Madagasikara famelaperana ary narahana adihevitra moa no nentina nanamariana izany aty Antananarivo tamin'ity androany ity. Any Ambositra no ankalazana ny hetsika amin'ny fomba ofisialy ho an'ny eto Madagasikara ka ny 17 ny volana aogositra ho avy zao no anatanterana izany izay hita fa any no ambany indrindra moa ny tany tsy fanjari-tsakafo eto amin'ny Madagasikara izay mahatratra hatrany amin'ny 17 faingo 3 isanjato. Tanjona amin'izany hetsika izany moa dia nanatsarana ny tany fampinondreny izay misy manafangaro amin'ny sakafo hafa ho an'ireo zaza zany izay latsaka ny 2 taona. Ny tsy fanjari-tsakafo izay mitarasoka moa no anisan'ny tena fahavalony izay tsy fampinonona ny zaza izay. Ao anatin'ny zaza malagasy dia ny zaza latsaka ny 5 taona moa no tena andairan'ity tsy fanjari-tsakafo mitarasoka ity. Tantely Rabeny Lalana sy Ajamanatsomo no nanao ny fanadinina. Ny tany fampinonondreny teto Madagasikara raha 17 isanjato tamin'ny taona 3 hatramin'ny 4 ny ena ho 2 isanjato izany ny taona 4 hatramin'ny 7 2 faingo 7 isanjato tamin'ny taona 12 hatramin'ny taona 13 vao maika kosa ny totongana izany amin'izao fotoana izao ka izany indrindra no anaovana ezaka hatrany amin'ny fampiakarana io io ho 5 isanjato. Anisan'izany ny famelabelarana narahana adihevitra niarahana tamin'ny mpiasan'ny fahasalamana ny ministera ny asa-panjakana ireo mpiara-mombona antoka toy ny banky iraisam-pirenena ny mpanao lalàna. Anisan'ny sakana amin'izay fampinonondreny izay moa ny fomba ampanao misy eto amintsika ny asa ny finonom-poana ny fankatoavana ny hevitry ny manodidina ny fiheverana fa manimba bika ny fampinonondreny. Tena misy fiantraikany misy zany tamin'ny adihevitra izay natao teo angambany dia nisy famelabelarana misy hoe momba nondreny. Ahoana moa ny nondreny ny reny dia tokony nonony nomeny zanany fa tsy ny reny indray zany hoe hiantso nonomby hoe renomby ame nono ho an'ny zanany. Tena reo ny omby zao dia nonony any nomeny ny zanany. Dia ohatran'izay koa ndrajako koa dia nonony ihany nomeny ny zanany. Fa ahoana moa tsika olombelona zany dia hoe nono voajanahary io no tokony nomeny ny zanakitsikany izay voajanahary izy io ary io no tena mahavelona le zanakitsika. Ahoana moa ny antso atao hoe nonomby ery indray no atsotsika ame nono ho an'ny zanakitsika. Zay angamba le resaka fanaovana teo zany tao amin'ny adihevitra teo. Dia zay zany manambara fa raha ohatra hoe nondreny ihany zany nomentsika ny zanakitsika dia mazava ho azy fa ho salama tsara ny zaza ary tombo saina izy tombo vatana ary ho avy ny firenena rahampitso. Dia manaraka zay zany ny amin'ny olona le hoe mampiasa nono hafa ankoatra nondreny dia ireny zany dia mazava fa tsy dia ampy loatra zany ny fanevitra amin'ny nono iny dia mety mahatarika ny zaza tratran'ny tsy fanjari-tsakafo mitarasoka zany. 17 faingo 3 isanjato ny tany tsy fanjari-tsakafo mitarazoka na ny fahatarany ny fitombon'ny zaza eto amintsika izay mifandraika amin'izay tsy fampinonondreny izay. Aoriny izao adihevitra izao dia isy ny fekevitra ho raisina amin'ny fanatsarana ny lalàna mifehy ny fampinonona sy ny fitobahany ny ronono eto amintsika. Hitantsika hoe le volet rehetrarehetra zay ohatra zany hoe aoriana ny fanadihadiana misy tsy mety ao amin'ny lafiny fampiarana ny lalàna mikasika andreny mampinona ny toeram-piasana dia indray fanapakevitra zany ny ministera ny fahasalamana hoe ahoana no tokony hijerevana indray anatsarana le ny fampiarana ny lalàna mifehy ny fampinonana. Dia hita eo koa zany hoe mitobaka be le nono lait de substitut misy lalàna efa napetraka dia hoe ahoana indray koa zany manatsarana le vehivavy hoe tsy afaka mampinono ny toeram-piasana ahoana no ahafahana misy karazana hoe fijerevana isaky ny sehatra tsirairay avy hoe ahoana ny hanatsarana an'ity dia ahoana ny hanatsarana an'ity iza no tokony antonona hanatsara misy inona moa zany misy karazana hoe tsabo zany hoe
diagnostique zany le izy fa isy zany a hoe prise en charge hoe ity zany lesiko dia miena 720 ny taham-pahafatesany zazalatsaka ny 5 taona raha toka mampiatra ny fampinonon-dreny tsy misy fangarony ny 700 ny reny mampinono zazalatsaka ny 5 taona miisa 3 alina sy 7 taona maneran-tany moa no voavonjy ary voaro amin'ireo areti-pitranga mpahazony zaza raha toka mampiatra izay fampinonon-dreny izay ny reny rehetra eto amintsika. dia ny lafim-bavao makasika ny fampinonon-dreny iny any kotopolasy tomokivavy le tsika manakatona ny fampalam-bavao eto amin'ny ONR TV ho amin'ity alina ity misaotranao indrindra nanaraka sy nanjoy anay hatramin'ny farany ary manasanao ihany koa tsisaraka amin'ny fahitalavitra aorinan'ny fampalam-bavao izay anomezananao oronatsary indray sabany fampalam-bavao mamy fotoananao ao amin'ny raha mampitso indray tomoklasy tomokivavy mandram-peonary